Ireo politika timy avoiny ny daty mazava anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Fanadinam-panjakana baccalauréat nanomboka androany ny fitsarana mety ivoaka afaka iray volana ny valiny. FJKM mpitandrina sy mpampianatra vaovao miisa 540 ny ray. Alatsinainy 7 Jolay 4 manatitra ny arabatongo kilasy sy tongovavy tonga soana tao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao mampanajana sy ampitiavana no nasakanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farandy. Pejiny politika avy hatrany isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny 12 Desambra ho avy izao raha toka ekeny filankevim-panjakana sy ny governemanta vaovao no natanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara araka ny tolo-kevitra vaovao avy amin'ny vomiera manao tena misana ny fifidianana ny CENI. Miomana ho amin'izany Antokontsika Madagasikara ho ny sekretera jeneraly ny Antoko. Miankina amin'ny fifampiresahana amin'ireo Antoko eo amin'ny firaisan-kina no amaritra na iaradi na andeha amin'ny anarany manokana ny timma ho ny fanazavana amin'ny fandraisam-peo Germain Mejanary sy mbola afa-tsara. Azahoana mamaritra fa mangaitaita ny fiverenan'ny Antokontsika Madagasikara amin'ny fitantanana ny eto Antananarivo renivohitra ireo olom-pirenena ao aminy raha nivaly ny fifidianana osolom-bavam-bahoaka farany teo no jerena. Miomana akana Antananarivo ny Antokontima amin'izao ary efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny kandida ho amin'izany raha ny fanazavana nataon'ny sekretera jeneraly ny Antoko Rina Randriamasinoro androany. Satria ny tanàna tsy afaka jerena fotsiny ohatr'izao na ny fampitehana na ny fiainan'ny vahoaka na ny fitantanana ny tanàna indrindra moa ny Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy miomana arak'izay ny Antokontima. Reny antso ny vahoaka reny koa tao anatin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka reny ahitana taratra ny finiavan'ny olona sy ny fitiavan'ny olona ny verenan'ny Antokontima amin'ny fitantanana ny tanàna dia efa miomana fatratrana ao anatin'izay izay na ny eto Antananarivo renivohitra io na ny fisafidianana sy ny fanetsehana ny bazy any amin'ny commune any amin'ny distrika rehetra manerana amin'ny Madagasikara mba ho fimanana ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay. Amin'izao zany efa mandeha ny fandefasana ny fisy makany amin'ny communauté rehetra any makany amin'ny distrika angalana izay anarana avany mba ahafahana misafidy hoe iza no candidat isaky ny commune manerana Madagasikara ary ohatrany ahoana ny paikady hitondrana nyity campagne aminatin'ny fifidianana ben'ny tanàna ity. Miankina amin'ny fifampiresahana kosa no amantarana na iaraka ka anohana candidat tokana avy amin'ny firaisan-kina na koa andeha amin'ny anaran'ny manokana ny timma amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna io. Na inona na inona dia miomana amin'izay ho candidat apetraka sy hitondra ny faneva isaky ny commune manerana any Madagasikara ny tim raha ny fanazavana hatrany. Hanolotra candidat tokana ny firaisan-kina aiza ho aiza ny position ny tim hatreto aloha zany amin'ny maha-SG ny tim na dia fiomanan'ny Antokontima hiatrika ny fifidianana aloha zany zao ny masoanay androany. Tiako ihany mampatsiahy hoe fananina moa nisy ny firaisan-kina. Ny firaisan-kina dia alliance tsy maintsy napetraka mialohan'ny fotoana iny satria ny antony ny tanjona tamin'izany dia ny hoe azahoana ny maro anisa mba ny aty amin'ny fanoherana no anendry izay prime ministre eo ary iny tsy afaka hoe alliance ho ataonao rehefa vita ny fifidianana fa tsy maintsy ataonao mialohan'ny fifidianana izay. Tratra ve ny tanjona sa tsy tratra dia itsika rehetra no miara-mijery an'izay fa ny positif ao anatin'ilay izy aloha dia manana olom-boafidy isika na amin'ny alalan'ny firaisan-kina ary betsaka avy amin'ny Antokontima malany ao anatin'izay. Amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity mbola tsy voafaritra tanteraka hoe tena mandeha amin'ny alalan'ny firaisan-kina ve sa mandeha amin'ny anaran'ny Antokontima mbola fifampiresahana no mamaritra an'izany satria tsy misy antony tsy maintsy ifamatorana dia mialoha amin'ny fifidianana. Samihafa ny atao hoe fifidianana ary samihafa ny atao hoe tolona. Raha tolona dia ny timma dia mivondrona ao anatin'izay fanoherana rehetrarehetra eo na inona ny anarany. Fa ny fifidianana kosa arakarak'izay mety ho fifampiresahana izay no ahafahana miroso hoe candidat ho ataontsika ve firaisan-kina sa timma satria tsy maintsy jerena ihany koa no avin'ny Antoka ao anatin'ilay izy. Tsy misy nefa fifanerena hoe tsy maintsy atao meloa satria ao aoriana fifidianana ben'ny tanàna moa inona zatra miseho miandry dia mety izay fifidianana olona sy ny lehibe an'ny faritra afaka manambatra hery indray zany ny fanoherana rehetra amin'izay fotoana izay tsy voatery hoe firaisan-kina rehetra
fa ninninona mety anarany be ny tanàna io a afaka manana am'izay fifanarahana zay iatrehana fifidianana manaraka satria tsy manana contrainte tsika fa amin'ity zay atsara zavatra aloha nyjerena hoe amin'ny alalan'ny firaisankina sa amin'ny alalan'ny antoko fa zay aloha zany hatreto amin'ny hoe ao anatin'ny antoko timma pro-politika ao anatin'ny antoko timma dia mioman'izay amin'izay fifidianana be ny tanàna zay ho an'ny antoko aloha zao satria azadiny fa tamin'ny efa taona lasa dia nanomana fifidianana be ny tanàna ihany koa ny antoko dia tsy maintsy miverina ohatr'izay zay fa raha ohatra moa misy ny fampiresahana rehefa aveo hoe firaisankina no ataontsika hoe amin'ny alalan'ny firaisankina mihitsy no ahafahana manome candidat dia jerena arakarak'izay indray mety isy koa nefa ny hoe candidat amin'ny antoko timma na candidat amin'ny HVM na candidat amin'ny APM zay mivondrona anatin'ny firaisankina fa firaisankina plateforme manohana an'ilay candidat indray rehefa aveo miantso ny mpikatoka rehetra manerana any Madagasikara noho izany sy ny eo anivony pro-politika ny tiako Madagasikara mba hiomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna hijery tsara ihany koa ny olona afaka sy mendrika hitondra ny fandevany antoko na ho an'ny ben'ny tanàna izany na ho an'ny mpanolo-tsaina. Manodidina izay vaovao izay indrona emitra izao ny daty tokony anatanterana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina efa lany feptom-piasana talohan'ireo solombavambaoaka ireo ben'ny tanàna saingy notohizana ny fitantanan'izy ireo ny komina nandroso daty vaovao indray ny voamera maleo tena misana ny fifidianana taorian'ny fifidianana député saingy tsy nankatoavin'ny gouvernemanta indray ihany koa izany ary izao hitakina daty vaovao izao indray ny seni mampiahiainy maro ny zava-misy ary toa manapirofo ny fahalalany fanjakana iroso amin'ity fifidianana ity ny fietsika ataony fanadiadiny amin'ny sary sy ny ratsary ny mbola avatsara. Ny datiny 12 Desambra no volavolana tety andro vaovao natolotry ny seni ho an'ny prime ministre mba anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho valin'ny fangatahany lehibe ny gouvernemanta daty tsy ofisialy fa mbola miankina amin'ny filakevim-panjakana sy ireo ompikamba ny gouvernemanta vaovao eo mampiahiany maro arak'izany ny fihetsika ireo mpitondra toa tsy sahiroso amin'ny fifidianan'io izy ireo amin'ity taona ity satria efa tany amin'ny mpikamba ny gouvernemanta teo aloha no efa nandroso ny volavolana tety andro ny seni saingy rava ny gouvernemanta teo aloha ary izao angatahana daty vaovao izao indray ny seni taratry ny tena demokrasia marina ny firosoana amin'ny fifidianan'io ary fanitsakitsahana tanteraka ny zon'ny vahoaka eny fotony ny tsy famoahana ny daty marina anaovana ny fifidianana ho ben'ny tanàna hoy ny fanazavana. Ny fifidianana aloha zany ohatra zany tsy hoe mandat constitutionnel ny maire fa nazanona zany taratry ny tena fitsinjaram-pahefana sy ny demokrasia ny fanatanterahana ny fifidianana communale sy ny mpanolo-tsaina anaiky sa tsy anaiky ny timma ao anatin'le izy dia izay tsy ho an'ny timma rery zay fa ho an'ny vahoaka satria io zavatra ho ataon'ny fanjakana io zany zay tsy manome mazava ny daty anaovana ny fifidianana dia manitsakitsaka feno ny zoan'ny olom-pirenena rehetrarehetra zay ka apetraka amin'ny vahoaka mihitsy koa zay fanontaniana zay hoe eketsika ve ny fametrahan'ny fitondram-panjakana didy jadona eto amin'ny firenentsika satria matoa izy tsy manao fifidianana dia jadona zany ny tianao apetraka eto amin'izay fotoana izay satria izy ny manendry an'ireo olona ireo zay olona efa lany mandat ho ampiasaina eto amin'ny firenena anakony zay satria azadiny hoe zay fahefana eny fotony ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina mahalala mpitondra tena anisany manakaiky vahoaka mahalala zay tena mahasoan'ny vahoaka ary zoan'ny pirenena mametraka an'izany fa ny fanjakana zao mbola tsy manao an'le izy hatramin'izao izay zavatra zay zany miteraka fanontaniana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa inona no ataontsika satria io tsy adiny antoko tiany marery fa raha-pirenena raha-rahan'ny vahoaka malagasy rehetra fa zay ety amin'ny fanoherana aloha zay ety amin'ny antoko timma dia miomana fatratra amin'ny fifidianana miomana fatratra ihany koa zay eo amin'ny hoe paikady ao apetraka raha ohatra sanatry ny vava ka tsy hanao an'ny fifidianana io ny fitondram-panjakana. Raha tsy ahivina dia ny 9 Novambra no daty natolotry ny seni ho an'ny mpikamba ny gouvernemanta teo aloha anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna tsy nanome valy teny momba izany nefa ny mpikamba ny gouvernemanta teo aloha hatramin'ny alan'izy ireo tamin'ny toeran'izy ireo ary izao nitaky daty vaovao izao indray ny premier ministre Ntsay Christian ny 12 Desambra indray no daty vaovao saingy mbola andrasana ny fitsangana ny gouvernemanta vaovao sy ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-panjakana ka zary mampiteraka aia amin'ny maro sy manapirofo ny faneho-kevitra milaza fa tsy te hiroso amin'ny fifidianana ny fanjakana no nitahotra politika goavana ho an'ny komina Antananarivo renivohitra.
pejy ny finoana kosa indray no tanteraina omaly tetsy amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra ny fanampom-pivavahana ho fanirana ireo mpiasa vaovao 424 eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Mpitandrina 770 sy mpampianatra 720 ao amin'ny andiany miray no niraina tamin'izany teo ambany fitariany birao FJKM Foibe ny fotoana omaly. Nanome voninahitra ity fotoana ity ny filompanampy teo aloha Ravalomanana Mark izay nanome vatsy ihany koa ny andiany miray ho fanohanana azy ireo. Iasa araka niraka nampanaovina azy ny andiany miray raha ny fanamafisan'izy ireo ho voninahitra Andriamanitra. Fanadihadiana eo amin'ny sary Andry Rakotomalala. Mba ho iray ihany izy rehetra araka ny filazantsara ny Jaona 770 andiny 20 tapanya no tenin'Andriamanitra nakana afatra nandritra ny fanirahana ireo mpiasa vaovao 424 andiany miray eo anivon'ny sahany FJKM. Sarobidy amin'ny Jesoa Kristy ny firaisan'ny fiangonana. Andao isika hiaraka hivavaka amin'ny Jesoa ho amin'ny firaisan'ny fiangonana. Meteza isika ho valim-bavaka ho amin'ny firaisan'ny fiangonana. Afatra telo lehibe no nampitainy filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa Ami. Antso lehibe ko antsika zany eo ny vonjao tonjato ny fizarazarana sy ny samy maka ho azy ny fifambiavanina sy fitokotokony zao rehefa namarana antsona isika kiombola amin'ny Kristy hahatsiary fa sarobidy amin'ny Jesosy ny firaisan'ny fiangonana. Jesosy mivavaka dia isika fiangonana Jesosy dia isika koa mivavaka amin'izany firaisan'ny fiangonana zany. Dia ny fotoana natao hivavahana amin'izany mba komen'ny ny fiangonana lanjany mba hiombonana tokoa. Tsy ho antsika eto Madagasikara rehetra fa ny mpino rehetra manerana ny tany. Rehefa mivavaka ianao dia meteza ho valim-bavaka. Fa tsy anao mivavaka hoe rainaio izay nan-danitra ho amasina ny naranao nefa ny anaranao nefa ny ataonao manalaparaka ny naran'Andriamanitra. Meteza anao valim-bavaka ho amasina ny naranao ho amasina ny naranao nefa fiainanao manalaparaka n'Andriamanitra. Tsy zany misy. Rehefa mivavaka isika zany rehefa marana. Rehefa mivavaka isika ho amin'ny firaisan'ny fiangonana dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra koa mba hanaiky ho valim-bavaka no manao an'izany. Rehefa malalo any amin'ny toerana rehetra ny ranantsika mba ho fantatry ny olona fa olon'ny Kristy fitiavana ianao. Sarobidy aminao koa ny firaisan'ny fiangonana dia mba hitanto ny anak'Andriamasoa izany fifankatiavana izany sika rehefa malalo. Ho fanohanana ireo mpitandrina sy ny mpampianatra andiany miray manoloana ny asa miandry ny tsiraray dia nanolotra vatsy ho an'ny sambatanolona ny filompanampy teo aloha Ravalomanana Mark. Mitondra fisaorana amin'ny solotena ny andiany miray ho an'ny filohan'ny FJKM, ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina ny FRP, Institution de Formation de Recherche Pédagogique, ho an'ny fiangonana sy ireo kristianina ary ho an'ny mpanohana rehetra. Izy ireo izay nanome toky fa hanatanteraka ny antso ny antefa tamin'izy ireo. Tsy anjara kilimbiandoha izay andiany miray amin'izao fanomezam-pahefana izay ahatonga anay rotsaka tsy an-tanimboly andry fa an-taninady eo afovoanam-body ka ny andiany miray araka ny nandraisana havatra teo mba ho ray ihany izy rehetra dia ho toy ny vongana iray ihany ka ho zanaky Abrahama kely hitondra fitahina ampiery zany fitahina zany ho amin'izao tontolo izao ka hanoraka tantara eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny asa izay nitanterahana sy anirahana indray. Mahatsapa izay mianakavy izay nandray fanirahana ho azo vanim-polakany noho ianareo ny siponitra tamin'ny famolavolananay teo amin'ny tany tsara izay tsy voatery ombonaka fa mila famolahana ary ararotina atsofoka eto ny fisaorana ny Andriamatoa filopanampy teo aloha izay mbola tiana omena tiaka Andriamandeha izay satria izay le nataontsika teo. Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny somataonareo tamin'ny olo-masina ka izy tompony amena anareo ny fifaliana sy ny fiadanana ka maly fitianareo amin'ny fanompona mateo ty sy ny fitiavana matedera izay nataonareo tamin'ny tian'io ty. Isan'ireo mandray an-tanana ny fampiofanana ireo mpampianatra iasa amin'ny sahany FJKM manerana nosy ny IFRP. Misidra olana maro lafy ity fitoerana ity ho ny fanazavana ny tompon'andraikitry ny sekoly.
tsy maraka ny fototra-afitrasa ampiasaina ka iantsona izy ireo fanampiny ho fanohanana ireo tanora isehatra amin'ny fanabeazana. Fantatritsika tsara fa ikambanana reto amin'ny sahany FJKM ny fahosana eo amin'ny fototra-afitrasa ny fanofanana rehetrarehetra. Anisan'izany ny IFRP. Ny IFRP izay atsifiko etrany an-trano fa io toerana pitany katedralina katolika Androany izay nisy ny anarany mpanjaka tamin'ny fotoan'androny io ane ny toerana nanofanana an'ireo 12 lahadramana namorona ny alfabe malagasy mbola iainantsika mandraky ny Androany ary pirenena zany dia mangataka ny tolo-tanana amin'ny tsirairay avy indrindra mbola ao anatin'ny fahakalazana ny 520 taona ny ivitoerana mba hanatevin-darana hanatsara ny fototra-afitrasa za rehefa tiany ratsiratsy ny fototra-afitrasa dia manjary mieritreritra ny olo hoe sao dia ratsiratsy koa ny ao anatiny tsia. Voatsinjaro misy lodapartany rehetra eto Madagasikara ireto andiany miray ireto. No tanterahina omaly teto misy hatramaitso atsamantra ny fanompoam-pivavahana ho fanirany ireo mpiasa vaovao 420 500 izy ireo no nirainy ka 770 amin'ireo mpitandrina 850 kosa mpampianatra eo anivony sany sekoly FJKM. Lafombavao hafa tanteraka kosa indray rakotra fahatapahan-jiro mihodina i Madagasikara ankehitriny. Raha ny fiandrasana misoloka ho tonga tao Toamasina ny olana teo aloha dia lasa fotoanan'izany indray no olana ankehitriny. Tao anatin'ny 10 taona izao dia miala olana foana ity orinasa ity. Manoloana ny tsy fahatomombanana misy raha toa ka lokaloka ho fanarenan'izany no nataony mpitondra talohany natongavany teo amin'ny fitondrana sy nandritra ny fampelezan-keviny. Sarotra ny anantena ny fiareny ity orinasa ity, hoy kosa ny profesora Ralson Roger teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Mezanary sary narindra ny mbola avatsara. Misedra olana amin'ny fitaterana ireo soloka mavesatra avy any Toamasina ny mpiara-miombona antoka amin'ny orinasa Jirama. Tsy mahavaly ny filana famokarana herinaratra arak'izany ireo soloka tonga noho ny tsy fampiny ireo fiarabe mpitatitra solika izay tsy miankina amin'ny orinasa Jirama. Io no filazana nataony teo anivony orinasa Jirama vao 4 andro lasa izay. Mahalasa saina hoy ny fanehon-kevitra ny zava-misy satria tsy sasatry ny miala olana foana ity orinasa ity tato anatin'ny 10 taona mahery izao. Orinasa mpanjakana manjaka tokana mantsy mamatsy herinaratra sy ny rano eto amin'ny firenena. Orinasa tsy mihodina fotsiny ihany koa fa mahazo famatsim-bola goavana ary tapahina eny anivony antenimieram-pirenena isan-taona saingy bokatrosa sy miala olana lava manoloana ny tsy fahatombanany tolotra omenany mpanjifa izay tsy anana ny antra kosa amin'ny fitakiana faktiora. Andriamatoa-tsay mihitsy ny laza tamin'ny fotoan'androny rehefa kely izy dia ho tapitra ohatrany volany ny inontiratra ny solika zareo mpamatsy solika vahiny efa hatramin'izao izika mbola tsy hita foana hatramin'izao hoe vita na tsy vita makaiza reo volo reo zay zany nitako hoe aiza ny inspection générale de l'État, aiza ny contrôle financier, aiza koa ny zareo amin'ny tribunaly momba ny magistrat financier zany cour des comptes zany tokony misy fanadihadiana. Ohatrany koa ny commission ny enquête parlementaire tokony misy hitantsika moa solombavam-boaka reo zany tokony etsika reo indrindra fa ny fanoerana anosika an'izay miaraka ny fahafito lefitra fahafito zay manana zo tanteraka mihitsy izy isofoka any amin'ireny sehatra rehetra eny ny fanadihadiana. Aleo mahita teknisianina malagasy misitraka tombontsobetsaka tahaka ny any vahiny nomena fitantanana Jirama ankehitriny kanefa tsy mahavaolana akory ho iatrany ny fanazavana. May ny malagasy saingy mila manana finiavana politika ny fanjakana tsy hitsapaka betsaka amin'ny fitantanana Jirama ho iatrany ny fanazavana. Na ninona koa ny saovika tsy natao zay fa nataony Andriamatoa Rajonary Mampianina fa najanona satria everiny zareo zany fa hoe nahazo tombony tamin'io ngamba ny inona moa ny Jirama dia zay ny fiheverana zany hoe mahazo amin'io izy dia zay zavatra zany neritreretiny fahatao fa tsisy vahaolana mihitsy fahitanao azy fa hiditra any amin'ny maizina lalandava Madagasikara noho ny nataony zareo tsy faiza mitantana ary indrindra famezavana foana ny vahiny. Aminay moa tsisy vahaolana dia tsisy vahaolana raha tsy hoe miova tanteraka mihitsy ny mpitantana, miova tanteraka mihitsy ny paikady ataon'ny fitondrana ary raha io nefa fitondrana tsy hanana an'izany paikady zany satria hafa mihitsy ny tanjona kendreny zareo. Raha ny fanehon-kevitra atrany
dia tetikasa roa afaka mamatsy angovo eto amintsika no tokony efa notokanana saingy tsy nisy tanteraka noho ny fitakiana vola tombony manokana amin'ireo heverina fa tokony anao ny asa isan'izany ny taovolobe sy saovika izao tokoa no tonga amin'ny fiteny hoe maizina ampototry ny jiro ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy eto amintsika no jerena. Miteraka olana goavana amin'ny nivon'ireo birao mpanjakana ny fahatapahan-jiro matetika raha ny fanazavana nataony lefitry ny bentanàna ny tosy androany. Ny kopia no tena besaka mpanao rehefa fotoana famodirana mpianatra toy izao saingy olana matetika ny fahatapahan-jiro izay mitranga ka lasa miteraka fahatarana amin'ny asa atao. Horantsika vitrany fanadihadiana makasika izay. Asam-bahoaka no atao eto anivon'ny commune noho izany tsy maintsy mikaroka vahaolana mba ahafahany asa mandeha tsara indrindra fa manoloana ireo taratasy izay tsy maintsy ilain'ny mponina. Ho an'ny commune Itosy manokana manoloana ny fahatapahan-jiro izay mahazo laka ankehitriny dia miezaka mividy panneau solaire ny commune. Nampiasa milina manokana na groupe ihany ny commune teo aloha saingy tsy araka ny vidin'ny solika. Voafetra ihany koa nefa ny faharetan'ny panneau solaire ka voatery ireo asa maika toy ny fanamboarana kopia no ampiasana azy raha ajanona avokoa ny asa sasany ho hatrany ny fanazavana. Commune manana panneau talohan'ny panneau moa dia nampiasa groupe izay dia hita fa tena mazefatra kokoa ny mampiasa groupe no mampiasa ny panneau. Na dia mampiasa panneau ary zahay nefa voafetra ihany ny asany satria tsy ny bâtiment ray manontolo no zakan'ny panneau fa atao zay ninjehana azy amina service anankiray na anankiroa no ampiasana n'le panneau. Miteraka fahatarana eo anivon'ny asa nefa zany satria mahazatra ny commune tsy dia mampiandry olona ela fa matetika 10 minitra na ohatr'izany raha farany ela ny olona anankiray raha manao kopia dia efa tokony ho vitany azy. Noho izay indrindra nefa dia misy izay fahatarana zay dia zay no lazaiko hoe voafetra ihany ny asan'le panneau manoloana an'le izy. Tamin'ny groupe moa arakaraka ny faharetany fahatapahana no ampiasana azy. Ato amin'ny panneau indray zay na dia atao hoe source anankiroa le izy dia tsy maintsy misy ny any amin'ny état civil zay tena maika reo no tena mila noho ny fampiasana ny ordinateur. Misy koa any amin'ny service hafa na ny administration zany dia zay no mahatonga anay hoe mety misy fahatarana kely noho n'ilay fotoana aloha amindanan'le izy ray. Fa ny faharoa dia ilay inona tiako ilazana anazy le heriny voafetra hoe fa raha ohatra fohy ilay fotoana dia tsy dia maninona fa any amin'ny service hafa moa zany mandefitra. Mitobaka nefa ny asa indrindra fa ny fanaovana kopia rehefa fotoana fampidirana mpianatra sy fotoam-panadinana toy izao voatery tsy maintsy alamina arak'izany ny filindran'ny asa mba tsy isian'ny fahasorenana ho an'ny vahoaka tonga manao taratasy eny anivon'ny commune. Rehefa fotoana fampidirana mpianatra ohatra na fanaovana examen dia tena miasa be ny amin'ny état civil satria be da be ny maka bulletin de naissance dia reny matetika ny tena ataontsika hoe mila n'ilay ordinateur dia zay mety miteraka fitohanana kely fa tsy maharitra kory fa vetivety ihany. Nanamafy hatrany teo anivon'ny commune Itosy fa na eo aza ireo olana atrehana amin'ny fahatapahan-jiro ka lasa miteraka olana amin'ny fanatanterana ny asa dia miezaka hatrany manao ny asa faran'izay aingana mba tsy isian'ny fahasorenam-bahoaka izy ireo. Vaovao ny tranga mpiara-monina niakatra fitsarana androany ny rarana fatesana ny alanina zazalakely 10 taona nisy namonta amin'ny fomba feno abebiana tao an-trano ny 10 febroary 2024 lasa teo. Olona 7 no voaroroy ho atony kotroka ny famonoana ity zazalakely ity ka fantatra tamin'izany fa ireo mpanofa-trano sy mpiasan-trano no nanatanteraka sy ny raitsi-kombakomba. Nilanja sora-baveny teo alohan'ny fitsarana ny fianakaviana nandritra ny fotoam-pitsarana androany anarana ny tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy ka ampiatra ny lalana velona amin'ny tira raha ity. Fanadihadiana amin'ny sary ny Mathieu Prince. Ratsaivina ny 10 febroary 2024 no nisehoany ity tranga ity tetsy Andavamamba.
Nianga tamin'ny fitakiana hofatrano nataon'ireny alanina tamin'ireo mpanofatrano ny disadisa ka nitarika tamin'ny fahafatesan'ny alanina zanany folo taona tamin'ny fomba feno abibiny. Ireo mpanofatrano sy mpiasa tao aminy voaroroy tamin'ny tiraray ity. Izy ireo izay efa nidoboka ponjavonjomaika rehefa noenoiny ny fitsarana. Mandeha ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fandrahonana miatra amin'ireny alanina ka fantatra tamin'izany fa ola avy anontolo ara no manao izany raha ny fanazavany izay tsy izy fa avan'io mpanofatrano ihany. Maneny amin'ny mety fisina kolokolo amin'ny tiraray ity ny ireny alanina ka miantso ny tompony andraikitra voakasika rehetra ampiatra ny lalana velona. Zany no tetehany zareo le izy zany hoe mitaky an'le hofatrano dia nandroaka azy hoe rehefa tsy vitanareo le hofatrano dia aleo tsika ifampitrodrano fa andoatsika anao taratasy amin'ny fokotany. Olona fito tompoko ny komplice nanao anazy mpivady izy ireo ary ny fahamivalony dia le tontinany zareo avantoliara le nanao menace de mort ana tompoko. Ny andrasanay tompoko dia ny fitsarana tokony ho izy aminamononan'ity zanako ty amin'ny feno abibiny ary tena maty tanteraka ny zanako. Dia ny fitsarana tokony ho izy tsy misy kolikoly tsy misy le hoe ty avako ty ana dia amafainiko mangataka amin'ny fitsarana ambony tompoko andray atanana nyty fitsarana ny alanina kely. Efa niteny miakatra fitsarana itiraray ity. Tsy nafantatra ny makasika ny vizotry ny fitsarana ny renina alanina no misy tsy nahazo fiantsona tamin'ireo fitsarana roa voalohany. Androany kosa ny fitsarana fahatelo ary nanatrika izany ny renina alanina rehefa nafantatra izany ny tenany. Fa na inona no naminona ny alanina ny fanazavana tokony hatra amin'ny mpanao rasy araka izany isazy mifanaraka amin'izany. Zay ny antony nanaovana nanasehona izao zavatra zao tompoko satria raha nisy ny fiantsona fiakarana tribunaly indromisesy zay tsy naheno na nahazo convocation fa antelo ny tompoko vao nafantatra ary fahalalako anazy tompoko ny natonga anakaty ohatra zao nanao an'izao fihetsika ohatra zao. Napetraka eo anatrehan'ivony fitsarana tompoko ny raharasy izy manam-pahefana ao aminazy izy ny tsy nametraka inon'inona zay fa napetraka amin'ny zareo fotsiny hoe izy efa vono olona niniana tao ohatran'izao ve dia mbola manaovana sary tsy hita ihany na ho atakalo vola ve mividiny rano zao zazao zazakely 10 taona ny vonoana niniana tao amin'ny feno abibina amin'ny resaka hofatrano. Nanomboka tamin'ny valora maraina ny fitsarana itiraray ity Tetsianosy. Nilanja sora-baventy malona ny fitsarana ny fianakaviana alanina nanarana ny tompony andraikitra hijery akaiky itiraray ity. Naritra ora maromaro ny fitsarana hatramin'ny fotoana ny ilana tena toerana ny ariva teo mbola tsy vita izany. Andrasana ny toy ity vaovao ity. Pejy ny fampianarana kosa indray nanomboka ny torakandro teo ataoriny fivorimbena ataon'ireo mpitsara fanadinana ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana tamin'ny baccalauréat amin'ny ankapobeny. Taratasy mpanadinana hatrany amin'ny 500 isa no tsara ny mpitsara iray miankina amin'ny isan'ny mpampianatra mpitsara isaky ny taranja sy ny sokajany efa izany. Tokony ho vita amin'ny farany herinandro ny fitsarana raha ny fanazavana ka tombalana afaka ao iray volana eo no ivoaka ny valim-panadinana baccalauréat 2024. Fanambana zavana. Niatrika fivorimbena assemblée générale io mpitsara fanadinana baccalauréat ho ny faritany Antananarivo androany tetsy amin'ny université Ankatso. Fotoana mafana nametraka sy nanazavana ireo lamina sy ny fepetra araina amin'ny fitsarana ny taratasy mpanadinana. Misy afatra avy amin'ny tompony andraikitra amin'ny université sy ny diplôma ary ny fanadina mpanjakana zany dia misy avy amin'ny mpampianatra ihany koa mampita izay hetahitany eo zany dia rehefa vita zay dia miroso makany amin'ny commission d'attente zany hoe nisy akao matière dia mivory miaraka amin'ireo lazadina rehetra dia anao anatin'ny fivoriana iny no ametrahana ny valiny indrindra moa zany ho an'ny littéraire adihevitra be mihitsy moa zany iny fa ho an'ny scientifique moa zany dia efa encadré valiny dia efa raha anaraka iny dia misy toromarika ifandraisany eo zany dia ny grille de correction dia ny forme sy ny contenu n'enfant ihany koa zany samy diniany eo. Taoriny fivorimbeny maraina nanomboka ny tolakandro teo ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana. Taratasy mpanadinana 50 na 50 farafakeliny ary misy mahatratratra amin'ny 500 no sanina mpitsara iray. Miankina amin'ny isan'ny mpampianatra mpitsara isaky ny taranja sy sokajy izany. Vinavinaina ho vitany izy maizao ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ho ny fanazavana. Aorin'izay dia miroso amin'ny fandikiana sy famodirana ny notin'ny mpiadina ireo tompony andraikitra amin'ny sahan'izany.
nanomboka tamin'ny roa taona lasa dia nitombo ny mpampianatra mpitsara baka ny dikan'izay a dia vetivety ihany keo dia vita le izy ny ankamaroany moa zany a raha manomboka androany après-midi ny fitsarana dia misy efa mahavita reo petite langue sy ny teknôlôzia rapide ihany dia vita le izy dia amin'ny larbi moa zany a ny ankamaroany a no mamarana fa misy mbola mampatogna azo mahany satria littéraire indrindraindrindra misy somary sarotsarotro zay zany no an'ny matière général hitambara ny teknika sy ny enseignement général fa ny baka teknika moa amintsika miresaka zao mbola tena ao anatiny mihitsy a dia amin'ny herinandro indray miditra indray zareo mpitsara baka teknika. Heverina ivoaka afaka iray volana eo ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ity taom-pianarana lasiny raha ny tombana ho ihany ny fanazavana. Manodidina izay vaovao izay nitoy androany 7 jolay ny fanadinana baccalauréat sampana teknika manerana nosy. Vitsy piadina kokoa ny sampana ara-teknika raha mitamin'ny sokajy ankapobendy. Isan'ny mampalainy ireo mpianatra isafidy ny sokajy teknika ny fisian'ny fanafonana ho an'ireo sokajy isafidianana. Sitraka Ratovina Mbitso, Mathieu Princy. Notohizana nanomboka androany ny herinandro faharoan'ny baccalauréat sokajy teknika. Ho an'ny teto amin'ny fitoeram-panadinana CEG tambarin'andrina manokana dia miisa 2,700 ireo voasoratra anarana ao amin'izany fanadinam-panjakana baccalauréat teknika izany. 9,500 ny tonga niatrika ny fanadinana, izany hoe 9,0 ireo tsy tonga niatrika izany. Tsy nahitana olana hatreto ny teto amin'ity fitoeran'ity fa lamima ny fanatotosana ny fanadinana. Raha ny fizotran'ny fanadinana na baccalauréat tamin'ity taon'ity zany ny baccalauréat teknika dia raha ny centre teto aloha ny CEG tambarin'andrina dia milamina ny amin'ny ankapobeny moa jury nanao tamin'ny herinandro ihany mbola manao amin'ity herinandro vao miditra ity. Ny herinandro faharoa amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika moa dia natokana manokana ho amin'ireo taranja ara-teknika. Ny taranja ekonomia ny lazahady nananadinana ny mpiadina ny maraina. Ny fampianarana teknika moa dia miopana kokoa amin'ny fampianarana arak'asa ho an'ireo tanora izay nisafidy io sampana io. Teknika zany somary miopana kokoa any amin'ny resaka hoe tonga dia any amin'ny resaka arak'asa. Zay zany mahasamihafa ny enseignement général sy ny teknika. Tonga izany dia manana spécialité mihitsy voky eo izy dia mamoaka ohatra hoe agriculture izy na élevage na resaka tertiaire. Somary enjakenjana kely le taranjany zareo satria misy tena hoe note éliminatoire ny endry zareo na mahazo 15 de moyenne araka any amin'ny misy taranja hafa zany arakaraka ny spécialité an zareo dia misy taranja hoe rehefa latsaky ny zone note dia tonga dia éliminé. Mbola maro ireo sokajy azo isafidianana ho an'ny sampana ara-teknika raha mitaha amin'ny fampianarana ankapobeny. Araka ny hevitrireo mpiadina dia mora ahitana asa kokoa ny sokajy teknika kanefa fohy kokoa ny fotoana ianarana. Etsy andaniny dia maro kokoa ny sokajy azo isafidianana ho amin'izany. Ny andro amin'ny maraina aloha lamima ihany. Lamima. Ny baka teknika mora ahitana asa kokoa loatra ny général. Ny teknika mbola maromaro filera azo isafidianana fa général efa vidy kely sisa. Vao nanomboka 3e manala PPC mihitsy ano safidy hoe anao teknika satria ny teknika no mora ahitana asa kokoa sady tsy very mandena ohatrany hoe maka zany. Ny général mbola mianatra lavalava kokoa fa ny teknika na manana BEP dia efa afaka miasa. Mbola hitohy ary tsy hifarana raha tsy ny voalohan'ny volana aogositra, izany hoe amin'ny alakamisy zao ny baccalauréat sampana ara-teknika. Raha tsy haivina moa dia miisa 2,950 ireo mpiadina ara-teknika manerana nosy raha ho amin'ity taom-pianarana 13,2 sy 14,2 ity. Lafim-baovao hafa miroborobo ny fanamboarana trano amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Tsy mifidy salantaona ny olona mirona amin'ny fananganana trano. Mahasarika ny tanora zany amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana nataony Onso Fifaliana eo amin'ny sariny Niartanjona. Tranobe Antananarivo
hoy ny fitenenana ka izay vita aloha maninona tsy mitsaha mitombo tsy mitsaha mivoatra ihany koa ny tao-trano eto amintsika tsy andreny vohitra fa hatrany amin'ny faritra dia manaraka izany mihitatra ny toerana hananganan'ny malagasy trano fampiasam-bola maharitra raha teo ny faranamboarana trano ary mitombo vidy mandrakariva anisan'ny sakana iray lehibe amin'ny fanamboarana trano nefa ny ady tany ny olana ara-taritasin'ireo mponina ary izay mikasa hanao trano amin'izao fotoana izao raha mijeritsika Antananarivo renivohitra aloha ataontsika somary saturé fa misy ihany construction zay ataontsika hoe lasa ngeza be daholo mandrodana ny olona dia manangana fa manodidina an'Antananarivo tena hoe raha mahitsitsika raha miala 20 kilometatra an'Antananarivo fotsiny tsika tena ngeza be ny construction misy eto Madagasikara dia zay koa ny antony nanaovana an'izy ihany le faritra efatra eo satria efa nanao étude zany zay hoe aiza le toerana tena manomboka miroborobo ny tao-trano dia reo faritra reo zany hitanay hoe manomboka tena hoe mihetsika tena mazaka ary tsy apozinao mihitsy hoe iza le olona mavita trano ngeza tsy jerena amin'le pose le izy fa tena miezaka ny malagasy indrindra ny tanora amin'izay fananganana trano zay inona le taratasy anananao dia tena mitombona ve io tena amin'ny olona io marina ve io tany io zay foana ma tsy mampisy olana ara-pitsarana eto Madagasikara raha manana taratasy ianao dia raha-pitso izy ke misy olona hafa indray manana taratasy hafa araky ny fanadihadiana dia manodidina ny 10 hatramin'ny 300 tapitrisa eo ny fananganana trano amin'izao fotoana izao ny mihoatra tsy ferana miankina amin'ny toerana sy ny haben'ny trano ary ireo pitsopitsony izany tomobidy izany mahavita trano 3 hatramin'ny 4 ireo mpanao trano ao anatin'ny taona iray ary maharitra 3 volana farafahaingany ny asa raha ny fanadihadiana ihany amin'ny ankapobeny dia amin'ny vanim-potoana maintany no tena tsara indrindra amin'ny fanamboarana ny trano na izany anefa azo atao ihany manangana mandritra ny fahavaratra satria efa misy ireo teknika madinidinika mifanaraka amin'izany manodidina ny 10 tapitrisa hatrany amin'ny 300 tapitrisa ariary zay ny manodididina eo zany fanaovan'olona trano fa miankina amin'ny vola am-pelatanan'ny olona sy ny enti-manana ananany no anaovany ohatrany tiany abeany le trano ataony zareo fa misy fiakarana le vidin'le fitaovana ary iny miankina amin'izay vidin'ny fitaovana izay ny devis na ny kajikajy amin'ny fanamboarana trano satria arakaraka ny mahalehibean'ny tranonao no mabetsaky ny akora ampiasainao ara-teknika moa zany tsaratsara kokoa amin'ny maintany ny anaovana ny trano fa takatra ny fahefan'ny vidin'ny malagasy ny fanaovana trano satria raha mahitinareo misy trano mitsangana foana eto Antananarivo dia zany hoe manao trano foana ny olona fa ny fomba fanaovana azy no tsy mitovy zany hoe misy tonga dia mivaingana indray mandeha izy manana vola izy dia manangana trano dia misy olona manao tsikelikely ny tranony izy zany hoe mety hoe manao fototra izy aloha amin'ity volanyity dia amin'ny volana manaraka indray izy rehefa misy vola indray am-pelatanany dia miainga indray le izy dia mandeha tsikelikely arakaraka ny eo am-pelatanan'ny olona zany nanaovana trano amin'izao fa akavitsiana le manao an'le hoe tonga dia misy bolongam-boly dia anao trano izy nototosaina tamin'ny herinandro lasa iny moa ny foary trano nahitana fanampiana sy torohevitra rehetra momba ny fananganana trano asa tanana miavaka sy tsy fahita matetika raha anisan'ny mampalaza nanosibe ny fanodinana ny fingotra ho lasa kapa mamelona fianakaviana maro ity asa ity ary mivoatra manaraka ny toetrandro sy ny fandrosoana ankehitriny ny kapa avokariny fanadiadiana entiny faniry Andrinarivo sy mbola avatsara raha ny fanazavana dia ray aman-dreny iray no ny avian'ity asa tanana miavaka kely ity dia ny fanamboarana kapa amin'ny alalan'ny fingotra nolovainy taranaka izany ka ankehitriny dia tokatrano 20 mahery no misehatra sy mivelona amin'ny famokarana kapa fingotra eto Anosibe teto arak'izany no ny avian'ity asa tanana ity ary efa miparitaka manerana Madagasikara ny talentanyreto fianakaviana ireto ankehitriny manomboka eo amin'ny 503 ariary eo ny vidin'ny kapa iray raha ho an'ny mpaka maro raha 4 ariary kosa raha mandeha singany araky ny kalitaony anisany mandray anjara lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainany ity asa ity satria ireo fitaovana efa tsy miasa no ahodina ahazoana zavatra tsara sy miavaka any amin'ireny garazina tomobily ireny maka pneu
dia io pneu io ihany no azahoana an'ilay fingotra atao amin'ny tapony ampiasaina rehetrarehetra atao faladia semelle atao kofehany semelle aloha zany le pneu atao semelle ohatr'izao dia avy eo amin'io pneu io ihany maka nyty atao kofehany ity dia mampiasa fantsika presy lakôly zay ny zavatra ampiasaina ihany. Arak'izany dia ny kodiarana fiarakodia no akora fototra ilaina. Ny kodiarana iray izao dia mahavita kapa manodidina ny 5.0 isa. Raha ho an'ny mpanamboatra azy kosa dia mahavita kapa 30 isa isan'andro. Izany hoe kodiarana 2 no voahodina ho kapa raha ho an'ny olona iray. Raha oharina amin'ny kapa hafa dia manana ny mampiavaka azy ny kapa fingotra ary efa mivoatra manaraka ny lamaody ny endriny ankehitriny. Manana ny safidiny noho izany ireo mpanjifa amin'ny endriky ny kapa tiany avoaka. Ohatrohatra zao faladiana kapa zao ohatra nyty anaty zao kapa simba faladia dia safina nyty manify ty eo ambany, safina manify eo ambany dia miverina mafy tena mafy izy amin'izay. Ohatra hoe misy kapa mbola tsara ny tapony dia afaka soloina pneu ny faladiany dia miverina mafy izy amin'izay. Dia mba ilana amin'ilay mividy kapa isaky ny aniny le fiainana efa sarotra dia ilaina zany le izy mba hoe mafy zany amin'ny ampiasan'ny olona sa elaela izy maharitra izy sady mafy izy zay mahatsara le vita gasy. Safidin'ireto mpahay asa tanana ireto no misehatra amin'ny asa tena noho izy malalaka amin'ny fotoana no tsy voabaikobaiko ny mpampiasa. Mahavelona ihany koa ny asa tanana no hiatrano ny fanazavana ary tsy mifidy vanim-potoana. Ediny fahasalamana raiky amin'ny 30 isanjato ny mponina maneran-tany dia voan'ny spasmosfilie avokoa. Araka ny fanadihadiana dia fitambarana trangaretina maro amin'ny olona iray no atao hoe spasmofilie. Asorana sy tsaboana nefa izany araka ny fanadihadiana nataony Oloso Fifaliana miaro tanjona. Fitambarana aretina maro ao anatin'ny vatan'olombelona iray ny spasmofilie. Maro ny famantarana fa tratran'ny spasmofilie ny olona iray. Eo ohatra ny hozatra mihintsitra, ny fahaseporana, ny fahangovitana, saropanina, mandera ny orona, eo koa ny tsy fahampiany torimaso, ny faharerahana distafa ohatra, ny tsy fahampiany calcium amin'ny vatana iray. Ny tsy fahampiany calcium amin'ny vatana no anisan'ny antony mahatonga ny spasmofilie. Ny spasmofilie dia symptôme zany trangana sinina be dia be mitambatambatra dia manome antsoina hoe syndrome zany ny spasmofilie. Inona ny zavatra miseho amin'izy io dia raha tenenina hoe reo ozatra atsika reo zany dia lasa minjitsinjotra be raha tenenina amin'ny teny tsotra azahoan'ny rehetrarehetra anazy. Ohatrany ahoana ny fisehon'izany spasmofilie zany, manao ohatra ny voan'ny crampe le olona dia minjitsinjotra dia mangorovitsika ny tanana, mangorovitsika ny hoditra dia ny tanana sy ny tarereny takany mikitikitika matsaro mangatsiatsika dia manarak'izay takany mikendakenda zany ny vavan'ilay olona dia lasa takany tsy mahina-kanina zany olona tady ho sepitra zany ilay olona dia lasa takany rehefa mitelona rora olona dia mahatsara vafa dia lasa takany tsy te hinan-kanina dia lasa takany manotonotika ny kibon'le olona voan'ny spasmofilie dia io masoaran'le olona hoe takany minjitsinjotra izay dia manarak'izay takany misy manitikitika eny amin'ny ratsan-tanan'le olona eny sy ny tongony dia lasa takany tsy dia maheno tsirokanina le olona, lasa tsy dia maheno fofokanina le olona dia manarak'izay takany matsiaro mangatsika be zany le olona amin'ny voalohany na matsiaro mafana be dia aveo lasa takany mangoritsina, lasa takany tsy mahazo hafanana mihitsy dia aveo lasa mangovongovotra ilay olona le matady anao an'ilay spasmofilie dia manarak'izay takany misy mararirary eo amin'ny fony eo amin'ny ambava fony eo dia manarak'izay lasa takany mitady matsiaro safotra zany izy dia takany fampanina ilay olona. Noho izany ilaina ny fanatanjahantena mba hitazana ny vatana, indrindra moa ny fisotroana rano sy ny fanandahan-jalanjana ny sakafo. Anisan'ny miaro amin'ny spasmofilie ihany koa ny fandaminan-tsaina. Vahaolana zany dia tsotra be, mila mahay miaina ianao anatin'ny fiarahamonina raha tsy teo spasmofilie, mila mitsikitsiky lava ifalio le fiainana dia mila manao fanatanjahantena dia mba mila mandeha tongotra, tsy mahamianatra amin'ny mandeha tongotra, mahasalama amin'ny mandeha tongotra, mba mandeha no varavaratsy na atsasakadiny nadiny ray latsaka efa nisan'andro raha azo atao zany reny dia mahay mihinan-kanina dia mila misotro rano tsara dia tsy rakizy rehefa ao ampianarana na ao ampiasana
na zanaiza mitsikitsiky rehefa mbo anisy mitsikitsiky aminay ny andalana iny de mba tsikina. Ilaina ny fanantonana ireo tombim-pitsaboana raha toa ka voan'ny spasmophilie satria ilaina ny fanaraha-maso avy amin'ireo mpitsabo ary tokony fadiana ny fanaovana dokotera tena. Ny fambolena ny vary mainty avy any Azia eto Madagasikara, ny tetezana mampidoza indrindra eran-tany, ny fisinina planète diamant ary ny fitondrantenan'ireo mpamily fiara any Alemaina no vaovao hafakely hofitiany miarosora ary mampiana amintsika tao anatin'ity fanadihadiana aminaraka ity araoary. Karazam-bary poitra avy any Azia ny vary mainty ary izay anaran'izay dia mainty ny lokon'ity vary ity noho ny fabetsahany tany persicarpe sy carops ary antosiana ao anatiny. Vary voarara navarina amin'ny Pérou ny antsoina azy taloha tany Chine satria no Pérou ray ihany no nahazo nihinana azy tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny vary be otrikaina ny vary mainty noho izay ahitana ireto singa ireto: minéraux, antioxydants, acide aminé, vitamine E, vitamine B, oligoéléments, fer, zinc, calcium sy phosphore. Efa manomboka mamboly ity karazam-bary ity isika eto Madagasikara toy ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Na izany aza tsy dia betsaka noho ny vary mahazatra ny vokatra azo avy aminy. Any Chine indray no ahitana ity tetezana avo sady manerinirina ity. Sokajina ho tetezana mampidoza indrindra eto an-tany izy io noho ny avony sy ny fisian'ny arofanina manodidina azy raha sendra misy ny loza. Ity planète ity indray no antsoina hoe 55 Cancrieux dia mondra daholo ny ao aminy nefa avy noho ny tany ny alebeny. 40 lumière miala eto amin'ny tany no misy azy, izany hoe mandany 70 taona ny faharetan'ity raha mandeha amin'ny hafainganany hazavana na la vitesse de la lumière. Maritra 4.3 alina sy 10 taona kosa ny faharetan'ny lalana raha mandeha amin'ny sambon-danitra farany anginy indrindra eto an-tany. Any Alemaina kosa no hamarana anazy. Efa voafihana ara-dalàna toy izao ireo mpamily fiara rehetra rehefa mitohana ny famoivozana. Ary ny lalàna ny toerana dia tsy maintsy ataon'ny mpamily mikisaka amin'ny sisiny an-danoho ny fiara mandritra ny fitohanan'ny fifamoivozana mba hamoronana lalana malalaka eo afovoany. Tsy maintsy atao izao mba ahafahan'ireo fiara mpamonjy voina mandeha malalaka. Farana amin'ny maresaka avy any ivelany nampangany Israeliana onanafika ny Golan ny Hezbollah namitombony disadisa teo amin'ny rotony izany ka nahafatesana olona 30 ny fanafiany. Etsy andaniny nanentana n'ireo Israeliana ny ampitony toetra rany Amerikana. Fanadihadiana. Nilaza ny hery fiarovana Israeliana fa ny fanafiana nitranga tamin'ny sabotsy no tena ratsy indrindra hatramin'ny volana oktobra makatỳ satria nahavoazana sivily Israeliana na ampolony. Nanambara ny fanjakana Hebreo fa anana ny pirofo fa ny Hezbollah tao ambadiky ny fanafiana balafomangaliseho ny farany herinandro lasa teo. Tsy afa-miala amin'ity hetsika ity ihany koa anefa ny solotenan'ny Iran ao amin'ny faritra io na dia nanday izany aza ny tenany. Nitifitra izy ireo ary dia avesatra ny ovaliny izany raha ny fanazavana. Nolaviny Hezbollah nefa ny fiampangana azy tamin'ity fanafiana ny ainga tany Tokyo ity. Nampitandrina ny sekretera mpanjakana Amerikana ary nanentana ny amin'ny tokony itoniany andany sy ny ankilany mba tsy ampitatra ny raharaha. Efa nisy ny antony ataon'ny Israely mba ilaminany kanefa moa dia nisy indray ny fanafiana. Ankoatra ireo 12 namoy ainy tao Golan dia olona 30 hafa koa no maty vokatry ny fanafiana Israeliana tao amin'ny tobon'ireo mpitsoponena natao Gaza. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy mangasitraka fiainanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny fitora sasany veloma tompoko.